Lafim-baovava tanteraka kosa indray ny tanterana Androandry ny atrikasa mahakasika ny antsoina hoe profil migratoire na ny toetry ny fifindramonina eto Madagasikara isan'ny tazana nanome voninahitra ny fotoana ny Premier ministre lehibe ny gouvernement Tandriamatoa Coly Roger. Androany no natolotra ny gouvernemanta malagasy ny antsoina hoe profil migratoire tao anatin'ny tetikasa novatsian'ny OIM na ny Organisation Internationale pour les Migrations vola nanaovana fanadihadiana mikasika ny fifindramonina eto an-toerana na any ivelany. Ny profil migratoire moa dia fitaovam-pampandrosoana ahafahana mijery ireo paikady stratezika samihafa. Misy moa ny sosokevitra maromaro izay novelabelariny professeur Michel Poulain araky ny famitsinana noetiny filohan'ny groupe de travail technique national pour la migration. Anisan'izany ny fametrahana ataontsika hoe système d'information pour la migration centralisé ao anatin'iny koa zany tokony ataontsika hoe anaovana ny ataontsika hoe ratification les conventions internationales mahakasika amin'ny migration sy ataontsika hoe fiarovana ireny olona izay miasa any ivelan'ireny ao anatin'ilay hoe droit humanitaire dia anisan'ireny ihany koa zany tokony hametrahana ny politika famporisihana fampidina ireny ataontsika hoe namantsika mianatra ny andafy ireny dia ny fampandraisana anjara bebe kokoa ny diaspora any ivelany amin'ny ataontsika hoe fandefasana vola sy ny fametrahana ny asa isan-karazany entina ampandrosoana amin'ny resaka santé zany na resaka éducation eto Madagasikara. Nanambara ny Premier ministre lehiben'ny gouvernement fa tsy maintsy jerena ny faritra izay mahasarika olona ary tsy maintsy irosoana aingana ihany koa ny fanisambahoaka. Jerena fa satria ny olona makasy na mampiavoatra misy antony zany ary tsy maintsy atao izay ikarakarana ireny faritra izay tian'olona aleha mba hahafahan'ny olona hanatsarana zany amin'izay faritra. Zavatra tokony hanomboka zao ary raha vao milamina tsara fampianjara tsy hoe langamba dia efa atomboka satria aloha ny fiankitan'ny ny économie Madagasikara ka tsy maintsy atao izay defasana an'io ndraikay. Antony maro raha ny fantatra androany no mety mahatonga ny olona hifindramonina. Ny mpandrindra maharitry ny rafitry ny firenena mikambana eto amintsika Ramatoa Fatma Samoura dia nananotranitra fa misy ny fifandraisana eo amin'ny fifindramonina, ny fampandrosoana ara-toe-karena sy ara-tsosialy ary ny zo sy ny fahafahana. Mitatitra mikasika ny fifindramonina dia mivoaka amin'ny fotoana izay misy ny fitondrana vaovao izay mikendry ho avy tsaratsara kokoa ho an'ny firenena malagasy raha ny voalazany ary tokony misy ny fiara-miasa amin'ireo mpiara-miombonantoka samihafa mba hampiena ny mety ho fiantraika ratsy ny fifindramonina eo amin'ny fampandrosoana ny firenena.